fa eo amin'izay sehatra ny toe-karena izay hatrany dia amin'ny taona 2024 dia tokony ho tafiakatra 520 isanjato ny anjaran'ny indostria amin'ny ari-karena faobe. Ny ompana indrindra amin'izay tontolo ny indostria izay ny famelabelan-kevitra arahan'adihevitra izay notanterahana omaly teny amin'ny Café de la Gare Soarano no karakarainy ny faribolan'ny mpay toe-karena eto Madagasikara na ny CREM. Nandray anjara tamin'izany ny mpay toe-karena ny professeur Amam Ravelomanana, ny filohan'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara Fredy Rajonera ary Andriamatoa Eric Randrasana, mpanolontsaina ara-toe-karena ny filoha-pirenena. Fa eo amin'ny tontolo ny fanabeazana kosa indray dia namoaka mpianatra maro androany ny sekoly fampianarana ambony ENAM etsy Androibe. Isan'ny nivoaka tamin'ity andiany mahiratra ity ny lehibe ny faritra Boeny izay nanaraka ny lalam-piofanana diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena izay mila fehezina tokoa eo amin'izay sehatra ny fifandraisana amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana manerahitana izany hitondra fampandrosoana. Nivoaka androany ny andiany voalohany tamin'ny fampianarana ambony mitondra ny anarana hoe mahiratra teny amin'ny ENAM Androibe, nanaraka fiofanana momba ny taranja efatra samihafa izy ireo nadritra ny taom-pianarana 2024 ka anisan'izany ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Nanaraka amin'izany ny lehibe ny faritra Boeny ankehitriny Saïd Ahmad Jafar. Nianatra momba ny tato amin'ny ENAM momba ny administrateur civil ny tena ary mitantana ny faritra Boeny amin'izao fotoana izao. Nefa tsy mitsahatra sy indrindrindrindra amin'ny toerana izay tantanantena, tsy mitsahatra mitady tsaratsara kokoa na eo amin'ny fomba fiasa zany na ho an'ny tena manokana. Izay nahatonga anahy niditra nanaraka an'ity cycle anankiray expertise ho an'ny diplomasia, zany hoe diplôme hautes études atao amin'ny ENAM, mba ahafana amin'ny maha chef de région ahafana bebe koa zany trandraka ny resaka relation internationale amin'ny alalan'ny resaka diplomasia, amin'ny alalan'ireo coopération décentralisée izay ny région moa no afaka manao azy ary ihany koa mandeha lavidavitra kokoa amin'izany fifandraisana any ivelany zany. Io faharoa manaraka an'izany koa mba ahafana mahazo karazana expérience amin'izany resaka diplomasia zany ary tady zavatra tsaratsara kokoa eo amin'ny resaka ho an'ny tena manokana zany. Nanotrona ireto andiany mahiratra ireto ny secrétaire général ny présidence Roger Lala, ny ministre ny asa-panjakana Maharanty Jean de Dieu, ny ministre ny fitanterana Benjamin Ramanatsoa, ny filohan'ny CENI sy ny sénateur Cool Roger.